Faharomiarabantsika tserafindray sy talata faina amby roapolo volana aogositra ity miarabanao ihany koa izay manaraka tsy tapaka fandraisan'ny tena Andriamanitra eto amin'ity maraina ity lohanderantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaksika eto Andriamanitra eo mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombonandro imenao anay misaotra anao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay manaraka tsy tapaka fandraisana ny teninao eto nataka aminao izay mba moko zavatsoa anay trany ary mbola faharetana sy anao fakagana mihitsy aza eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Tonona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe miasa fa efa atombotra ny alin'ny tany. Ilay amin'ny Daniela 12:13 manao hoe ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratra ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia tahaka ny kintana mandrakizay toria. Amen. Lehibe sady manan-danja ny asan'ny menantsika ary tena mila mpiasa eny sy tsy tia tena mpiasa izay mahatakatra ny hevitry ny fanoloran-tena ho amin'ny ezaka ho famonjem-panahy tsy ilaina ny asa avy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy matimaty izay tsy azon'i Kristy ampiasaina ny mpiasa ilaina dia ireo manana fo voakasiky ny fahorian'olombelona ireo manana fiainana maneho pirofo fa mandray ary manaparika fahazavana sy fiainana ary fahasoavana. Manavesatra matetika ny foa ny amin'ireo olona marobe tokony asa nefa tsy manao n'inon'inona. Hazan'ny fakapanahan'ny Satana izy ireo. Ny membra amin'ny fiangonana tsirairay izay manana fahalalana ny fahamarinana ohatranao izao zany dia tokony asa raha mbola andro fa ho avy tokoa manko ny alina izay tsy hahafahan'izaniza tokoa hiasa. Amin'izay vao azontsika ny hevitry ny hoe alina esorina tsy eto an-tany intsony ny fanan'Andriamanitra ho tezitra amin'ny firenena anankiray hafa ny firenena anankiray dia isy ny fiomanana maneran-tany ho atao amin'ny ady ary efa mbiakaiky ny alina. Aoka ny fiangonana hifoka nateraka ny asa mpanaovina azy. Ny mpino rehetra na nandia fianarana io na tsy dia samy afaka mitondra ny hafatra avokoa. Misokatra eo anoloantsika mandrakizay. Nahoana no mihevitra ny hifikitra amin'ny fitiavan-tena sy izay metimety ny fiainantsika sika nefa fanahy maro manodidina antsika mivery. Moa mifotsika dia tena ny hamafy tahaka ny vato e. Tsy afaka ny ahita ve tsika ka hahatakatra fa manana asa atao an'ny hafa ihany koa. Moa ve zava-poana nanomezan'Andriamanitra anao ny fahalalana ny sitrapony ary moa ve zava-poana ny nandefasana an'ireo fampitandremana izay nifesy ny fanesesy nambarany amin'ny fahatomoran'ny farany ary moa ve ianao mino ny fanambaran'ny teny mikasika an'izay seho eto amin'ity izao tontolo ity ary moa ve ianao mino fa miantona eo ambonin'izao tontolo izao ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mipetrapetraka makaina tsy miraika tsy tsy taitra ary tsy rototra kanefa efa tena tombotra tokoa ny andro. Ny riko dia ifo tokoa ny isika hiasa ho an'ny fianakaviana ho an'ny namana hitory ny teny maso teny soamafaly ho an'ny malahelo rehetra ary indrindra ahatsapa rehefa tombotra tokoa ny andro. Vavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany fanairana omenao anay izany. Gataka aminao izay iray mba foazinao hatrany ary meo anay ny faharisiana avy amin'ny fanahinao masina ka tsy petrapetra-potsiny izahay fa ampiasainay ny fahafahamanao rehetra sy ny tomom-piainana izay avy aminao ahafahanay manao ny asanao. Anaran'i Jesosy. Amen. Sai miaro di fantasia